Mbola faly miaravana ry havana amin'izao alady maraina zao manonona aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ndao iomanantsika eo amin'ny fiderana ny firana fanampiny laharana 10 dia homantsika koa ny FFPM 770 amby 300 317. Dia andongesika fatsika ny baibolitsika ao amin'ny perikopy androany. Exodosy 20 ny 9:7. Exodosy 20:7 amin'ny anaran'i Jesosy zany manao hoe: ary ny olona rehetra nandre ny kotrokorana sy ny feon'anjomara ary nahita ny elatra sy ny tendrombohitra ny voatsetroka, ary no nahita izany ny olona dia tora-kovitra izy ka nijanona teny lavitra iny. Amen. Eo am-panomezana ny didy 10 ny zanak'Israely Andriamanitra dia mahita mandre kotrokorana ary mahita elatra izy dia tora-kovitra ny zanak'Israely. Azo mitahotra no ny fahitana voninahitr'Andriamanitra dia fatsika mbola hivavaka anatin'Andriamanitra be voninahitra. Tompo malala eo misaotra anao zahay ny amin'ny zavatra mpahafantarina ho anay. Ny zavan-tranga raha nanome ny didy 10 ny zanak'Israely ianao. Misaotra ny amin'ny kotrokorana, misaotra ny amin'ny elatra, manambaranao zany fa Andriamanitra be voninahitra ianao. Dia mbola faly koa zahay mahita ny tahotra sy ny ovitra teo amin'ny zanak'Israely raha nahita an'izany izy. Fa Andriamanitra mbola te hifona aminao zahay fa tsy manana an'izany tahotra sy ovitra zany zahay rehefa mankaty am-piangonana. Matetika rehefa voaty am-piangonana zahay dia ohatran'ny hoe ho any amina club, ohatran'ny hoe ho any amina fikambanana, tena hoe mifona, mamindra fo aminay, mamelany elokay. Dia voleo aty aminay zany tahotra zany tahotra anao ilay Andriamanitra masina indrindra, zany ovitra zany Tompo. Dia mbola mangataka aminao koa zahay na anaty fotoam-pahavaratra na tsy amin'ny fahavaratra, rehefa mandre kotrokorana, rehefa mahita tsela-baratra dia omeo anay ny ahatsiaro ny zavatra nataonao tao Sinay, dia ampitombo anay amin'ny fahatahorana anao zany. Saotra ny amin'i Jesosy Kristy izay nirahanao tahaka ny nanirahanao amin'ny Mosesy hitondra ny hafatrao. Dia omeo anay koa Tompo ny ahatsiaro ny hafatry Jesosy Kristy dia hafatrao ilay Andriamanitra be voninahitra. Hambolo-tahotra sy ovitra ty anatinay zany. Hambolo-tahotra ny amin'ny fitsarana izay tsy maintsy hitsarana anay mpamonjy eo. Dia omeo anay koa Tompo araka ny hafatry ny apôstôly Paoly ny asa mitahotra sy ovitra ahatanteraka ny famonjenay. Dia tena ho voninahitra ny fisianay amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Ni tumbu
Jauna 12 ny andiny fa 7 riavana. Amin'ny anaran'i Jesosy zany manao hoe izao tonga amin'izao tontolo izao ho fahazavana mba tsy hitoetra ao amin'ny maizina izay rehetra mino ahy. Mba tsy hitoetra ao amin'ny maizina izay rehetra mino ahy. Amen. Rehefa mitoetra ao amin'ny aizina ianao riavana dia tsy mahita na iza na iza, tsy mahita olo-kafa. Ny any olona hitanao anatin'ny aizina dia ny tenanao. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ianao izay tsy mahita fa tsy ny tenanao, tsy mahalala fa tsy ny tenanao, mbola mitoetra anatin'ny aizina ianao riavana. Ianao izay mbola manao ny tenanao ho ivon'ny zavatra rehetra, mbola mitoetra ao anatin'ny aizina ianao. Ary satria mbola mitoetra anatin'ny aizina ianao dia manamaizina ny hafa, manamaizina vady, manamaizina ny namana. Sofa tonga Jesosy ho fahazavana ho an'izao tontolo izao. Idera isika, vavaka isika. Mideranao, mankalazanao zahay Jesosy fa tonga ho fahazavana ho an'izao tontolo izao ianao. Dia tena hoe faly zahay mandray an'izany, vaovao mahafaly zany. Fa araka ny teninao tokoa Jesosy,
izao tontolo izao dia mahaizina noho ny fahotana, ao anatin'ny aizina noho ny tsy fahalalana ara-panahy, ao anatin'ny aizina noho ny fahafatesana ara-panahy. Dia misaotra anao fa tonga ianao fahazavana ho an'izao tontolo izao ary faly izay satria izay manaraka anao dia mitoetra ao amin'ny mazava, hazavainao. Dia mbola faly izay fa tsy vitany hoe hazavainao fotsiny izahay fa manjary tonga fahazavana ho an'ny hafa. Nefa Tompo, araka ny teninao teo ihany dia mifono izahay, mifonany amin'izay mbola fitiavan-tenanay, mifonany amin'izay mbola hanaovanay ny tenanay ho ivo ny zavatra rehetra. Mifona Tompo malalo, mifona fa himolotra ihany no ny tenenanay hoe ianao ny laharana voalohany, fa ny tenanay no ataonay laharana voalohany. Tsy tia ny namanay izay fa tia ny tenanay. Ary amin'izany dia manamaizina ny fiainan'ny hafa izahay, mamindrafoy, mamela heloka anay. Fa amin'izao maraina izao dia aoka ianao tokoa Jesosy no anazavanay tanteraka, dia manjary fahazavana mamiratra eo amin'ny fiainanay ianao Jesosy, ary izahay kosa ho tonga fahazavana ho an'ny hafa. Dia tena ho fanomezam-boninahitra anao ny fiainanay, amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Andriamanitra ireny voninahitra amintsika kosa ny fiadanany. Amen. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, ary avy amin'ilay fanahy fito eo alohan'ny seza fiandrianany, ary avy amin'i Jesosy Kristy vavolombelona marina sy lahatokana amin'ny maty ary lehiben'ny mpanjaka amin'ny tany. Amen. Anio alahady fa 7 ny volana febroary 2022 izay alahady fa 7 manaraka ny epifania. Alahady hitondrana ambavaka ny archive ny FJKM manerana ny sahan'ny FJKM ny uriavana ka ny fandaharana izay iombonantsika eto dia nalaina avy tamin'ny fandarana natolotry ny archive FJKM. Alahady fa 3 ihany koa izay mbola hibanjinantsika an Jesosy Kristy amin'ilay lohahevitra manao hoe ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra, ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra, ho fiderana sy ho fisaorana n'Andriamanitra ry havana dia andeha itsika hitsangana.
hiara idery an'Andriamanitra isika manao hoe lehibe sy mahatalanjona ny asanao tompo Andriamanitra tsy toa mahitsy sy marina ny lalanao ry mpanjaka mandrakizay izany tsy atahotra ary izany tsy akalaza ny anaranao tompo fa enao ihany ny masina ary ny firenena rehetra ho avy ihany koa ka eo anatrehanao fa efa ariary ny fitsarana marina nataonao ary rehefa afaka izany dia nahitao fa indro novoaina ny tempoly dia nitapezina kely ny fahavolombelona tany an-danitra. Amen. Mbavaka sika riavana ry Andriamanitra rainay izay any an-danitra masina indrindra midera mankalaza ary mamivonahitra anao izahay amin'ny tian'io ity raha mbola tafangona ato amin'izao tranonao masina izao noho ny fitiavanao anay ka afaka miombona amin'izao fanompoam-pivavahana izao ny fahasoavanao Andriamanitra nahatoy izao anay ka izany indrindra no hideranay anao sy ankalazainay ny anaranao ilay mpamorona anay misaotra anao izay tompo noho ny fahasoavana ndehibe izay ivelomanay isan'andro san'andro amin'ny fisian'i Jesosy Kristy zanakao ilay teny tonga an'ovy izay miara-monina aminay dia iry izao tanatinay ary ny tompo ny fanolorany tena tanteraka amin'ny fanomponanao ka raha tonga eto izahay noho ny amin'ny anaranao dia mangataka ny fanatrehanao izao fampovavahana izao izay tanterahanay ka hitondranay ambavaka manokana ny archive FJKM aoka ny fanainao masina hiasa manan-kery aminay tompo ka hahaizanay manolotra ny tenanay ho anao marina tokoa dia ahazo haim-panavavao tokoa izahay hoentinay indray mamaky vaky ny fiainanay rehetra ary hitombo finoana aminao ka izahay rehetra ataonay eto Andriamanitra dia asehonay araka ny habeny voninahitrao ary hoanitra ankasitrahana eo anatrehanao ihany koa ataonay ny vavakay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy anay. Amen.
tonga eo amin'ny fotoanany ankizy sy tanora isika koa hitsangana ny ankizy sy tanora anao ny raha voalahatra. Vavakisika Andriamanitra misaotra anao izay ankizy sy tanora fa tianao ka omenao anjara indray amin'ny teninao koa mitenena Andriamanitra fa mihaino anao izay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny teny soratra masina izay angalantsika ankizy sy tanora afatra anio dia ao amin'ny fanekena vaovao ao amin'ny bokyny Asan'ny Apôstôly. Asan'ny Apôstôly toko 7:10 ny andininy 1:10. Asan'ny Apôstôly toko 7:10 andininy 1:10. Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ary ny tanan'i Paoly no nanaovan'Andriamanitra fahagagana lehibe maro. Ndao verenantsika vakina mafy amin'ny anaran'ny Tompo ary ny tanan'i Paoly no nanaovan'Andriamanitra fahagagana lehibe maro. Fa iza moa Paoly? I Paoly dia lehilahy avy any Tarsosy izy na hoe atao Saoly anarany maha-Hébreu anazy zany. Izy ilay nangataka taratasy tamin'ny sorona be ho any amin'ny sinagoga ny Damaskosy mba hoentina mifatotra any Jerosalema izay rehetra hitany momba ny fampianaran'i Kristy. Izy ihany koa ilay lehilahy tonga jamba teo amin'ny lalana lohany hatongavana ny Damaskosy noho ny fiantson'Andriamanitra azy ho fanaka fitondrana ny anarany. Iza amintsika ary no manana tanana ndao hoe atsangana? Iza manana tanana? Ie, sika rehetra samy manana tanana avokoa, fa fantatrao ve hoe inona ary no asan'ny tanana? Ny tanana dia fitaovana tena ilaina amin'ny fanatanterahana ny fiainana andavanandro toy ny fiakanjoana, ny fisakafoanana. Amin'ny alalan'ny tanana ihany koa no ahafahan'ny olona na lehibe na kely ankizy tanora mikarakara ny tontolo iainany manova izany ary mahavita asa isan-karazany ny tanana. Noho izany dia tena fitaovana ilaina amin'ny fampivelarana ny fahaleovantena hatramin'ny fahazazana ny tanana. Ndao ary tsika samy andinika hoe inona ary no ampiasainao ny tananao. Ie, misy ny mampiasa ny tanany entina hisotroana toaka, ao ihany koa ny hoe andraisana zava-mahadombelona na hoe hijejojejoana ihany koa. Entina ihany koa mandray izay tsy tokony ho raisina, na ho anao moa izany mazava ho azy, na hoe mangalatra. Eo ihany koa hoe ampiasaina hikitiana finday anaovana Facebook, TikTok, Internet izay mety hitondranao amin'ny fifantohana amin'izy ireny diso tafahoatra. Fa teto kosa ny an'i Paoly ny tanany dia nentin'Andriamanitra nanaovana fahagagana lehibe maro. Dia nivokatra izany nandroso ny filazantsara. Fa ianao kosa ary manao ahoana? Zanak'Andriamanitra ianao ampiasao ny tananao entina
anampiana sy anasoavana ireo manodidina anao mba hatsapan'izy ireo ny fitiavan'Andriamanitra azy. Faharoa dia hoe voafidin'Andriamanitra koa ianao dia ampiasao bebe kokoa ny tananao amin'ny fanitarana ny filazantsara ny Jesosy Kristy. Feny ary dinio isan'andro ny zavatra kasiany tananao mba tsy hitondra fahaverezana ho anao fa mba ahitana taratra ny mahazanak'Andriamanitra anao, ka izay ampiasainao azy eny amin'ny fiarahamonina misy anao eny dia biriky iray entinao hanitarana ny fanjakan'Andriamanitra. Ndao ary ovakitsika miaraka mafy ilay ten'Andriamanitra teo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ary ny tanan'i Paoly no nanaovan'Andriamanitra fahagagana lehibe maro. Ivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra noho ny amin'ny teninao. Ampianaro ary izahay ahay ampiasa ny tananay araka ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho ataontsika ny hira voalahatra. Mbola hiaraka ivavakantsika tompoko. Andriamanitra tomponay eo, misaotra anao izahay nomenao izao fotoana izao andraisanay ny hafatra avy aminao. Angatahanay ny fanahinao masina irosaka aminay tsirairay avy. Koa momba ny mpamaky raha ho vakiana ny teny, ary ome fahazavan-tsaina ny vahoakanao mba ho fantatra izay tianao ambara amin'ny alalan'ny mpanomponao, izay voatendrinao ilaza aminay ny fahefan'ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hiaraka hamaky sy hiain'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, bokin'ny Exodosy toko 20, andininy 19 ka hatramin'ny 21. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ny olona rehetra nandre ny kotrokorana sy ny feon'ny anjomara, ary nahita ny elatra sy ny tendrombohitra ny voatsetroka. Ary noho nahita izany ny olona dia torakovitra izy ka nijanona teny lavitra eny. Dia hoy izy tamin'i Mosesy, aoka ihany ianao no hiteny aminay dia hiaino izahay, fa aza Andriamanitra no miteny aminay fa andrao maty izahay. Dia io Mosesy tamin'ny olona, aza matahotra, fa tonga Andriamanitra mba hizahan-toetra nareo, ary mba ho eo anatrehany tavanareo ny fahatahorana azy, mba tsy anotanareo. Dia nijanona teny lavitra eny ny olona, fa Mosesy kosa nanakaiky ny Ezipita izay nitoeran'Andriamanitra. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, izao no lazaonao amin'ny zanak'Israely. Ianareo efa nahita fa tany an-danitra no nitenenako taminareo, koa aza manao Andriamanitra volafotsy na Andriamanitra volamena ho anareo ho fanampiko. Alitara no ataonao ahy ka aterinao eo ambony ny fanatitra adoranao sy ny fanatim-pihavananao, dia ny ondry amanosinao sy ny ombinao. Eo amin'ny fitoerana rehetra izay ambatsiarovako ny anarako no hanatonako anao sy hitahiko anao. Ary raha alitara vato no ataonao ahy, dia aza vato voapaika no hanaovanao azy, fa raha manainga ny fandrakao ho aminy ianao dia handoto azy. Ary aza sina ambaratonga hiankaranao eo aminy ny alitarako, mba tsy ho hita eo ny fitanjahanao.
Hotoizantsika ny famakinany soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao. Filazantsara araka ny jaona toko 12, andininy 470 ka hatramin'ny 550. Ary hofaranantsika ny famakinany soratra masina ao amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko 7, andininy 120 ka hatramin'ny 120. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jesosy niantso ka nanao hoe, izay mino ahy dia tsy izao no inony fa izay naniraka ahy. Ary izay mahita ahy dia mahita izay naniraka ahy. Izao tonga amin'izao tontolo izao fahazavana mba tsy hitoetra ao amin'ny maizina izay rehetra mino ahy. Ary raha misy mandre ny teniko ka tsy mitandrina, izao tsy mitsara azy, fa tsy tonga hitsara izao tontolo izao aho, fa hamonjy izao tontolo izao. Izay mandahy ahy ka tsy mandray ny teniko dia manana izay mitsara azy. Ny teny izay nolazaiko, izany ihany no hitsara azy amin'ny andro farany, satria izao tsy ny teny ho ahy, fa ny iray izay naniraka ahy. Izy no nandidy ahy izay holazaiko sy izay hotoriako. Ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny, koa izay lazaiko dia lazaiko arak'izay nolazainy ray tamiko. Ary ny tanan'i Paoly no nanaovan'Andriamanitra fahagagana lehibe maro, ka dia ny mosara sy ny fiaron'akanjo teny aminy no nentina tao amin'ny marary dia sitrany any aretiny ary nivoaka ny fanaratsy. Ary nisy jiosy sasany piriorio mamoaka fanaratsy izay nininanonina ny anaran'i Jesosy Tompoko teo amboniny manana fanaratsy, ka nanao hoe mampienina anareo amin'ny Jesosy izay torian'i Paoly ao. Ary nisy 7 rahalahy zanaky Skeva, jiosy lohan'ny mpisorona izay nanao izany. Ary ny fanahy ratsy namaly ka nanao taminy hoe fantatro Jesosy ary fantatro koa Paoly, fa mba iza kosa moa ianareo? Ary ny lehilahy izay nanana ny fanahy ratsy dia niatsambotra tamin'ireo ary nahery ka naharesy azy roalahy dia nandositra ny ala tamin'izany trano izany ireo sady nitanjaka no voaratra. Ary fantatry ny jiosy sy ny jentilisa rehetra izay nonina tany Efesosy izany dia raiky tahotra ny olona rehetra ka nankalaza ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary maro izay nino dia tonga ka niaiky sy nilaza ny asany. Ary maro ny mpanao ody no nanangona ny bokiny ka nandoro azy teo mason'ny olona rehetra, ary no ny voatotaly ny tokombidiny dia hita fa volafotsy 10 alina izany. Fatratra toy izany no fandroson'ny tenin'Andriamanitra sy ny heriny. Amen. Iara hitsangana isika anao ny hira efa voalahatra.
Mbola ampitombona ao aminareo mandrakariva ny riavana ny famindrampo sy ny fiadanana avy amina fahalalana tsaran'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Ary ny fanahy masina dia mbola hitarika sy hampianatra antsika indray hampiorina ny firontsika hatrany. Tsy anjery mofonaina. Efa hay ve? Aiza misy azy. Jaona 2:20 ny andiny 7:70. Ndeo ovakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Raha misy mandray ny teniko ka tsy mitandrina, izaho tsy mitsara azy, fa tsy tonga hitsara izao tontolo izao aho, fa hamonjy izao tontolo izao. Raha misy mandray ny teniko ka tsy mitandrina, izaho tsy mitsara azy, fa tsy tonga hitsara izao tontolo izao aho, fa hamonjy izao tontolo izao. Raha hoe samy hoe mibanjina azy fijaliana sady ny teny an'izany dia ataovy tsisy very fa izay ilay hoe tsy anjery. Raha misy mandray ka tsy mitandrina, izaho tsy mitsara azy, tsy tonga hitsara izao tontolo izao aho, fa hamonjy izao tontolo izao. Izay ilay tsy anjery. Ary dia io ry havana no ifantohantsika amin'izao fotoanany toriteny izao. Filazantsara araka ny Jaona dia filazantsara somary manavy antsika fiangonana satria maro ny hevitra saritakariny. Ao amin'izany filazantsara araka ny Jaona izany, tsisy ohatra rehefa nampianatra ny amin'ny mofonaina dia voalaza ny soratra masina hoe maro ny mpianatra noho ny ala, satria sarotra tamin'ny mpianatra ny nandray ny hevitra nambaran'i Jesosy milaza azy ho mofonaina. Dia hoy Jesosy, ianareo koa va mba te hiala. Betsaka ny hevim-panahy saritakarina ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona. Izao tsenjery mofonaina izao dia mifamatotra amin'ny tantaran'ny herinandro masina. Tao aoriana ny akaran'i Jesosy ho an'i Jerosalema alahadiny sampandry indrindra, dia voalaza ny soratra masina manomboka eo amin'ny 20 fa nitady ahita azy ny Grika, ahitan'i Jesosy ny Grika, fa nitodika manokana tamin'ny mpianatra i Jesosy ho setrin'izany dia nampahery azy ireo mba hiorina tsara amin'ny fahasoavana ao amin'i Jesosy Kristy, satria ho avy ny andro tsy maintsy hanesorana an'i Jesosy eto anivon'izao tontolo izao. Rehefa izany dia mahatsiaro mangorooro i Jesosy nandray fampaherezana avy amin'Andriamanitra izy. Dia gaga ny olona rehetra ary lasa nihery Jesosy hoy ny soratra masina. Rehefa nihery i Jesosy dia niverina indray eo amin'ny 170 ary mitoy amin'ny 170 izay lazainy eto, ny antso, ny teny mbola mampandre, teny fiantsoana fibebahana, fialanena, andraisana ny famonjena. Ny 170 ry havana dia misy filazana manao hoe ny anaran'ny Tompo, ary Jesosy ny antso ka nanao hoe. Ilay hoe ny antso
dia ny teny ampabe maso, ny teny mafy sady andranomaso. Zay ny voambolan'io. Teo masony daolobe, ny teny andranomaso, ny antso, ny teny mafy, hitaona ny olona. Izay nambaran'ny tompo eto amin'ny 7:7 no raisitsika. Raha misy mandre ny teniko ka tsy nitandrina, izao tsy mitsara azy, fa tsy tonga hitsara izao tontolo izao aho, fa hamonjy izao tontolo izao. Eritreretinao ve hoe izany Jesosy zany mijory masom-bahoaka tamin'ny fotoana ny tenenany, alao sy ara-tsala hoe ankehitriny manao andranomaso amintsika fiangonana. Raha misy mandre ny teniko ka tsy nitandrina. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, Jesosy Kristy nirahana hiteny sy anitsy. Jesosy Kristy nomena fahefana hiteny sy anitsy. Rehefa mamaky ny manaraka isika dia ambaran'i Jesosy eo fa Jesosy Kristy dia tsy miteny izay tiany ho lazaina. Jesosy Kristy tsy mitory izay tiany ho toriana. Jesosy Kristy tsy manambara izay tiany ho ambara, fa Jesosy Kristy dia milaza izay nandidiana ho lazaina. Ary io mandidy azy io dia ilay Andriamanitra naniraka azy, ambarany eto hoe ny ray. Jesosy nirahana hiteny sy anitsy. Mbola maniraka hiteny Andriamanitra mba hitondra fanitsiana ho an'izay manao fahadisoana, mba hampitodika ireo tsy mitandrina ny teny izay ireny amin'Andriamanitra. No hoe mitandrina dia manome lanja na koa manisy dikany, eno mino mankatoa. No hoe tsy mitandrina zany dia manamaivana, manao tsinotsinona, tsy mankatoa ny teny izay ireny. Ary eo no hitondran'i Jesosy fanitsiana mafy sy andranomaso. Tandremo izay ireny areo. Azafaly manda, manao tsinotsinona, manamaivana ny teny, fa izaho raha miteny hoy Jesosy dia miteny izay nandidiana ho lazaiko. Izay ny 7:7. Fahefana avy amin'Andriamanitra no hitenenan'i Jesosy. Ny teny izay lazaina dia teny misy ny fahefan'Andriamanitra, mifono ny fahefan'Andriamanitra, manda ny fahefan'Andriamanitra izay manda ny tenin'i Jesosy. Misy ry havana voadona no ho ny tenin'Andriamanitra, mandona ny fotsika ny tenin'Andriamanitra, fa sika manao hoe okaloha, tsy ho voaiko ny foko. Indraindray mazava ny lalana atoron'Andriamanitra, fa isika mbola mizotra amin'ny lalan-drinina, manao hitsin-dalana amin'izay tiantsika andehanana ihany. Manindrona ny tenin'Andriamanitra, fa tsy tonga hibebaka isika, amaivantsika ny fitaomana hibebaka. Izay antsonantsika dia ny hoe aza lavina fa tandremo ny teny renao. Mbola manao andranomaso, miantso indray ny fiangonana, ny hibebahana, hitodiana amin'Andriamanitra, aza maivanina ny fitoriana ny teny, aza maivanina ny fitaomana anao hitodika amin'Andriamanitra, hiala amin'ny lalana mahazatra, andeha amin'ny lala mahitsy, hitarian'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ilay teny
misy fahefana. Ny faharoa, Jesosy Kristy dia nirahana hitia, tsy hiteny ihany fa nirahana ity, nomena fahefana hity ka hamonjy izy. Tazantsika eto amin'ny tapany faharoa amin'izao tsenjery mofinaina izao ny filazana manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, izaho tsy mitsara azy fa tsy tonga hitsara izao tontolo izao aho fa hamonjy izao tontolo izao. Maneho fitiavana ho fialanenina amin'ireo nandre fa tsy tonga amin'ny finoana sy ny fankatoavana ry havana. Izany tenin'i Jesosy izany. Avelan'i Jesosy any ny mampitsara azy, asehony kosa ny mahampamonjy azy. Azatonony fa ny fahatongavan'i Jesosy teto an-tany dia araky ny anarany hoe hamonjy Jesosy, ny Tompo no mpamonjy, Jehova no mpamonjy. Tonga teto izy niakatra ho any an-danitra ary hiverina indray. Ilay fiverenan'ny fanindroany dia hitsara kosa. Izao fotoana izao eo am-piandrasana ny fiavian'ny Tompo dia mbola andro mpamonjena. Mbola andro mpamonjena ary ametrahan'ny Tompo any ambadimbadika any aloha ny mampitsara azy. Tsy hitsara azy aho fa tsy tonga amin'izao tontolo izao aho hitsara, fa tonga amin'izao tontolo izao aho hamonjy. Tolotra famonjena ry havana no atolotr'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy amin'izao vanim-potoana iarahantsika miaina izao. Efa nanday ireto mpiara-monina tamin'i Jesosy ary ao anatin'ny herinandro masina indrindra mahavaivay ny fandavan'izy ireo ny teny nentin'i Jesosy. Efa nanda mbola antsoina anana fahafahana hibebaka ihany mba ho vonjena. Tena hoe fa fatra-pandazy izay tsy mihaino ny teninao, izay tsy manaiky anao, fa mbola anaovan'i Jesosy an-dranomaso satria tonga hamonjy izy fa tsy hitsara. Rehefa mijery ireo arisivan'ny tantaram-pamonjena ao amin'ny Baiboly isika ry havana dia mahita tokoa fa sasatry ny miarina ny zanak'Israely ary sasatry ny manarina azy Andriamanitra amin'ny tanam-pitiavany. Ao amin'ny tantaran'ny niakaran'i Jesosy any Jerosalema, filazantsaraka ny Lioka 20, miakatra any Jerosalema i Jesosy dia mieritreritra ny hoe raha mba mahafantatra mantsy ianao na dia amin'ity andro ity ihany aza momba ny fiadanana, ankehitriny miafina amin'ny masonao izany. Malahelo i Jesosy miakatra any Jerosalema, tsy takatry ny olona ny famonjena. Mbola mitady ny hamonjy i Jesosy, mbola mitady olona ho vonjena i Jesosy. Mety isan'izay sasatry ny miarina koa ianao amin'ny fiainana. Mety isan'izay fatra-pandaha ny famonjena ianao na dia efa teto ihany aza. Isan'andro mandrakariva tahaka ny Jiosy izay nifanerasera tamin'ny Baiboly, nanatrika nanaraka ny fianaran'i Jesosy, fampianaran'i Jesosy. Mety ho isan'izany, ho tahaka izany ianao. Fa anio ny Tompo mbola maneho ary mamita ny hiraka hilaza fitiavana hamonjy. Voalaza ny soratra masina ery aloha ery fa misy mpanapaka ny sinagoga izay nino saingy natahotra ny fariseo eo amin'ny 2:7 dia tsy nanaiky, tsy nanaraka, tia ny voninahitra avy amin'ny olona izy ireo fa tsy ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Mety ho tahaka izany koa isika, tompona ndraikitra eo anivon'ny fiangonana, saingy matahotra ny fahefana hafa, ny voninahitra mety iraraka any ivelan'ny fiarahamonina dia tsy manaiky hibebaka, tsy manaiky hitodika amin'Andriamanitra, tsy manaiky handray ilay tolotra famonjena.
ny mameno ny saina dia nitaotry ny fitsarany ety amin'izao tontolo izao, fa anankiray koa matahotra ny fitsarana avy hatrany isika. Nefa azadonoana ry havana fa no tahotra ny fitsarany i Jesosy dia ny fandraisanao ny famonjena. Raha nandray ny famonjena marina ny olona na ho avy anio azy i Jesosy hitsara, tsy misy atahorana. Mbola andro mpamonjena izao ry havana, tsy tonga hitsara i Jesosy aloha, fa mbola hamonjy ho raisinao ve nitolotra famonjena omeny maimaim-poana tamin'ny nahafatesany teo amin'ny azo fijaliana. Anio ary i Jesosy miteny amin'ny fahefana sy amin'ny fitiavana, tsy tonga hitsara izao tontolo izao aho i Jesosy, fa hamonjy izao tontolo izao. Eninao ny teny, tandremo ny teny, mbola te hamonjy anao i Jesosy Kristy. Amen. Dia mbola io mibavaka isika ry havako. Misaotra anao izay Andriamanitro fa ainao mbola miala nenina aminay isan'andro, ainao mbola tena tianay. Noporofonao ny fitiavana ho anay tamin'ny nanomezanao ny zanakao lahatokana, ary nanomezanao fahefana ho azy, mba hiteny aminay, mba anintsy anay, mba anoro anay, ka hatonga anay ho any amin'ny fibebahana. Tsy fonao tokoa izay Andriamanitra ho very, tsy fonao izay ho diso lalana, tsy tianao izay ho tafitohana, fa mbola ny zanakao lahatokana no mbola miteny aminay, miala nenina aminay, maneho fitiavana anay, mba hatonga anay hatsiaro tena ka hiverina aminao Andriamanitra. Mbola pitiavana ihany koa no nanomezanao azy fahefana amonjy anay tsirairay avy, no nanomezanao fahefana ity anay tsirairay avy ka tonga amin'ny famonjena izay raisinay avy aminy izahay rehetra ireto. Misaotra Andriamanitra fa tsy misy manana fitiavana lehibe mihoatra noho izany, eny fa tena nanomeza ny ainy mihitsy aza mba hamonjena anay mpanota. Tianao izahay ka noteneninao tamin'ny lalan'i Jesosy Kristy. Tianao izahay ka navotanao, nomenao famonjena tamin'ny lalan'ny fitiavana izay nasehon'i Jesosy Kristy anay. Misaotra Tompo. Ankehitriny anefa dia mahatsiaro ny ratsy vitanay teo anatrehanao izay Andriamanitra, izay lalana tsy hahatongavanay any amin'ny tena fibebahana marina ka manasaraka taminay aminao Andriamanitra. Maro tamin'ny eritreritray anay Andriamanitra no manafitohana anao, maro tamin'ny zavatra ataonay no manao tsinotsinona anao, tsy manome lanja anao. Hifonanay aminao ireny Andriamanitra. Mamelany eloko ahy, mamindrafo aminay tamin'ny fahotana izay vitanay rehetra. Eny, na ninay natao izay fantatray fa tsy mety nefa ataonay ihany, na ireo izay tsy fanay ninay nefa tsy araka ny sitraponao. Mamindrafo aminay,
mamelany eloko ahy. Amen. Riavana malala rehetra ao amin'ny tompo, ny Andriamanitra ivavahantsika dia naniraka ny zanany tsy hanameloka antsika fa hamonjy atsika. Andeha hitsangana isika andray ny teny famelan-keloka izay omeny tompo ho atsika. Hoy ny tenin'Andriamanitra: mihaino ny tenin'i Jehova ianareo jentilisa, ary torio amin'ny farany morontsiraka any lavitrany izany, ka ataovy hoe izay nampeliny Israely no hanangona azy indray, sady hitandrina azy toy ny fitandriny mpiandry ondry ny ondriny. Fa Jehova efa nanavitra an Jakoba sy efa nanafaka azy tamin'ny tanany mahery noho izy. Amen. Ambara riavana fa voavelany elokareo noho ny anarany masina. Amen. Sambatrani uluna iza, vavelani eluni, siva saluma nifarutani. Sambatrani uluna iza, Jesoni Jehova eluka. Sifitaka nifalaini. Ho antsika izay voavela heloka dia sa anambarany finoantsika tokoa eo anetrehan'ny tompo isika riavana. Andeha ny fanekem-pinoana laharana fahatelo no iarahantsika mamaky. Mino an'Andriamanitra tsy toa aho, izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana. Andriamanitra dia manjaka hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika, fa fonombola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika aho, tonga izy hitady sy hamonjy mifery, izy olo lalana sy fahamarinana ary fiainana.
izy dia tsy miovomaly sy anio ary mandrakizay mino fanahy masinao izy manambara ny firazanantsika fa zanak'Andriamanitra isika fanahy iray ihany anaovana batisantsika ho tena iray ny fandresena izay ety mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika tompo ampitomboany finoanay amen. Mivavakisika ny herin'ny teninao Andriamanitro no ahafahanay manintsy ny fiainanay ny herin'ny teninao Andriamanitra ihany koa no azahoanay famonjena ihany koa ny herin'ny teninao Andriamanitra ihany koa no mandresy lahatra anay hanankim-piainana tanteraka eo aminay satria fantatray fa ny fikasanao Andriamanitra dia ny azahoanay fahasoavana fiadanana amin'ny fiainanay rehetra ankehitriny ary dia apetrakay eo am-pelatananao Andriamanitra ny fiainanay manontolo ny antsipirian'ny fiainanay izay efa fantatra ao Andriamanitra tsy miafina aminao ny ankonana tsirairay avy ao ireo izay miasa Andriamanitra omeo fahazotoana izy ireo mba ahafahany miasa ho mpiasa mazoto mahatoky azo iantokisana tokoa amin'ny andraikitra izay sahaniny ao ireo izay tsy mbola anasa tompo mba omeo izay sahaza azy ireny izy ireny ahafahany mivelona araka izay efa nikasanao azy ampitombony fiainam-pitiavany isan'ny ankohonana isam-pianakaviana ny mpivady ny ray aman-dreny sy ny zanaka ny mpiray-tam-po mba afaka mijoro vavolombelona ho tena kristianina ho tokantrano kristianina miaraka aminao Jesosy Kristy mivavaka izay Andriamanitro ho an'ny fiangonanao eto amin'izao fitandremana isotro fitiavana izao
tario lalana izahay mba hay banjina an' Jesosy Kristy ilay ivo banjinay ato amin'izao fiangonanay izao, fiangonanao izao. Ao ny mpitandrina sy ny ankohonana izay napetraka ao eto aminay, ianao no hiaro azy, ianao no hivimbina azy ireo, tantano izy ireo tompo izay napetraka ao sy nofidianao miaraka aminay eto hitory anao Jesosy Kristy, hitory ny fitiavanao. Ao ireo biro mpiangonana, ny fikambanana maro samihafa, ao ireo sampana sy izahay kristianina, Andriamanitra omeny fanainy fahendrena ka ahafahanay mitandrina ilay fitiavana ao Andriamanitra, dia ianao ilay Andriamanitra tena fitiavana teny tonga nofo ho anay. Ahay fampaneo fitiavana tokoa izahay ka anala izay sakana rehetra tsy sehon'ny voninahitra ho Andriamanitra. Mivavaka izahay ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, eo ihany koa ny firenenay dia ankinay feny eo ampelantananao. Ny azakazaka masina rehetra, ny vina izay napetraka rehetra, eo ihany koa ny asa fampandrosoana maro dia ankina eo ampelantananao, satria ianao Andriamanitra naniraka anay ho amin'ny asa tsara, na ho amin'ny fiangonana izany na ho amin'ny firenenay, dia fantatra efa tsy mandeha irery ny mpitondra anay, tsy mandeha irery izahay mpanomponao, tsy mandeha irery ny vahoaka malagasy, fa ianao Andriamanitra no manohana, ianao Andriamanitra no mitarika anay amin'izay lalana tsara mahatondra fiadanana ho anay tsirairay avy, na eo amin'ny asa fanompoana izany, na eo amin'ny asa izay sahaninay tsirairay avy. Ampitomboany finoanay Andriamanitra mba hahafahanay ho resy lahatra, androso hatrany amin'ny asa fitoriana filazantsara anao Jesosy Kristy. Amin'ity ity dia mivavaka manokana izahay ho an'ny archive FJKM, misy tompon'andraikitra ho Andriamanitra izay napetraka ao. Ianao ihany koa hanohana azy ireny amin'ny fomba maro samihafa, satria ianao sy miafina aminao ny zavatra lalovana izy ireo, ny fanohanana izay misy eo amin'izy ireo. Ianao Andriamanitra hanohana azy ireo mba hahafahany mitahiry ny tantaranay sy izay vakoka rehetra hijoroanay, satria tsisy tokoa izay mahanay anay raha tsy voatahiry ny tantara ny hijoroanay, ny tantara ny mpiainanay, indrindra ny tantara mpiangonanay. Dia ianao Andriamanitra no hiaro azy ireo amin'ny fahazotoana ho azy ireo, amin'ny andraikitra rehetra izay sahaniny izy ireo. Fenonay Andriamanitra ny vavakay amin'ny alalan'ny vavaka, tsara indrindra nampianarin'i Jesosy Kristy anay manao hoe: Rainay eo izay ny an-danitra, ho masinana eny anaranao, ho tonga eny fanjakanao, atao eny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay ny izay nazahaza ho anay, ary mamelana ny eloko ahy tahaka ny amelana izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Tatitra no hanomboako ny anjara fitenenako. Tamin'ny taona 2020, tenin'Andriamanitra tahaka ity, misy 35 000 no zarainay. Tamin'ny 2021, 89 000 no voazaranay, ary tamin'ny 2022, 31 000 no nozarainay. Zavatra efa lasa zany rehefa malala, zavatra efa taloha, kanefa lasa tsy maintsy nizaraina, satria maneho ny fahamatoran'ny fiara-miasan'ny fiangonana hisotro fitiavana amin'ny fikambanana Gideony iraisam-pirenena. Raha tsy haivona foiny ny tanjontsika ao anatin'izany fizarana tenin'Andriamanitra izany dia ny hoe ny mba andraisany izay rehetra nomena an'ity tenin'Andriamanitra ity an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny tenany manokana, mba hananany ny anarany voasoratra any an-danitra. Ny ampotsika amin'izany tanjona izany dia hoe izao malagasy, ianao malagasy no ataon'Andriamanitra fitaovana mba hamonjena malagasy tahaka atsika. Dia fijoroana vavolombelona anankiray mikasika izay fitiavana mpiarabelona sy mpiray-tanindrazana izany no etoko aminareo izao.
tany firenena afrikanina anankiray dia nisy Gideona anankiray nizara tenin'Andriamanitra. Eo am-pizarana tenin'Andriamanitra izy dia nisy olona mianaka nanantona anazy. Teo izy ilay olon-dehibe hoe monsieur le Gédéon hoe tadidinao ve a? Teo le Gédéon tsy tadidiko ianao tompoko fa iza moa ianao? Dia olona lehilahy lehibe mantsy an'ilay zanany. Iny tenin'Andriamanitra zarainy iny Gideona iny ozy izy nanova ny fiainako. Dia mba tiako mba hakasika fiainan'olona maro ihany koa dia izany nirotsahako tamin'ny asa nampitandriny. Izany rehefa malala dia tantara izany. Zavatra efa vita hoy aho. Fa ahoana amin'ny ho avy, inona no ataontsika? Tsy lavitra amin'ny 13 mai 2023 ka hatramin'ny 20 mai 2023 dia horakofanay tenin'Andriamanitra Antananarivo renivohitra. Tenin'Andriamanitra misy 300,000 no hozarainay eto Antananarivo mandritra ny 7 andro. Ahoana no ataontsika avitanan'izany? Dingana 3. Dingana voalohany mila vavaka izay. Mila vavaka izay mba ho tanteraka soamatsara izany ary mba ho tombona tsara ny fikarakarana rehetra. Dingana faharoa mila namana izahay ary izara tenin'Andriamanitra aminay satria izaritsika any amin'ny hotely misy vandrem-bahiny, izaritsika any amin'ny hopitaly, izaritsika any amin'ny toby izay olona manao fanamiana rehetra na zandary na polisy na miaramila. Izara koa tsika any amin'ny fonja dia izara koa tsika any amin'ny sekoly manomboka amin'ny classe de 7e ka hatramin'ny université. Ary dingana fahatelo farany vola anaovana printin'ny tenin'Andriamanitra. Na dia zaraina maimaim-poana sy tia tenin'Andriamanitra tia rehefa malala dia aoko fantatrareo fa 6,000 ariary ny kohany vao tonga ny ampelantanan'olona anankiray ilay izy. Ka na boky iray na roa na telo na mihoatra ny vitanao, mety ho pejy iray na pejy roa na pejy 10 ny vitanao atolory. Dia fijoroana vavolombelona farany no entiko aminareo mikasika an'izay. Tany amin'ny enamma nisy mpianatra anankiray nomena tenin'Andriamanitra anankiray tahaka ity. Dia rehefa nomena ilay tenin'Andriamanitra izy dia ilay teny ao amin'ny Hébreu 13:5 ilay tapany farany ilay manao hoe zaho tsy hafoy anao na andao anao akory, izay tenin'Andriamanitra izay no naresy lahatra anazy ka nandraisany an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany. Ka aza misalasala mihitsy ianao manome izay foinao fa afaka ampiasain'Andriamanitra izany anaovana fiainan'olona. Tena farany tao anaty perikupantsika teo sy tamin'ny fotoana natokana ho any ankizy sy ny tanora dia misy an'ilay teny hoe ary ny tanany Saoly no nentin'Andriamanitra nanaovana fahagagana lehibe maro. Izany Paoly izany tsy eto intsony izao fa zasy ianao izao ny eto. Dia okany mba ny tanany fiangonan'ny sotry fitiavana no entin'Andriamanitra anaovana fahagagana lehibe maro. Eto am-pamarana dia makasitraka amin'ny mpitandrina nampandroso anay dia misaotra anareo fiangonana koa ny hainao hatramin'ny farany. Ho an'Andriamanitra iray ny voninahitra. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, miorena tsara aza miova. Korintianina voalohany 5:20, andininy 9:20 tapany 2. Ty dia afatra ho an'ny mpitandrina sy ny fiangonana. Ry havana, ho aminareo hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Isaorana ilay Andriamanitra pahary nitahiry antsika tamin'ny taona lasa iny ka nanomezany antsika izao taona vaovao izao indray, taona 2024. Andriamanitra ny ampray antsika ao aminy mandrakariva amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Reto avy ireo tsara ho fantatra momba ny arsiva sy tranombakoka FJKM. Vita soamantsara amin'ny fankalazana an'Andriamanitra noho ny jobily volafotsy 520 taona ny asana teo amin'ny sehatry ny foibe ny FJKM Andramatoa Raharinirina Antananarivo, mpanabe sy mpiasa ny fandraharana foibe FJKM ary manatanteraka ny asa fandraharana ihany koa ao amin'ny arsiva sy tranombakoka FJKM. Feno 20 taona ny mampitandrina Andramatoa Ravoangina Arsoa Farafanja mpitandrina taleny foibe ny arsiva sy tranombakoka FJKM. Ankalazan'Andriamanitra noho izany fotoana izany sika
ho tanterana ihany koa ny jobily fisotrony ronono ramatoa raha ny malala saoly arsoa mpiasan'ny fandrarana eto amin'ny fobe arsiva sy tranobakoka efjekm faravohitra anomboka nyty taona ity koa ny fanokafana ny fankalazana an'andriamanitra noho ny fa 70 taona ny arsiva sy tranobakoka efjekm eny faravohitra mankasitraka ny président synodaly sy ny synodapartaly tamin'ny fanosifana ny almanaka 3 sy 4 misaotra reo rehetra nanohana tamin'ny alahady ny arsiva sy tranobakoka efjekm tamin'ny alalan'ny vavaka sy ny fanolorana ny fanampiana ny rakitra mankasitraka ny antoko-pihira tamin'ny fiaraha-miasa tamin'ny fiamelomana ray hoiratra anay ao anatin'ny firana misaotra ny synodapartany tomasina vavadin'ny filazantsara zay namaklay amin'ny fananganana ny arsiva sy tranobakoka amin'ny synodapartany tomasina vavadin'ny filazantsara ary manetana ny synodapartany ihany koa mba samy anangana ny arsivany avy ary dia ezaka ifanampy amin'izany ny talesy ny tompon'andraikitra ao amin'ny arsiva sy tranobakoka efjekm ny fahefan'ny tenin'andriamanitra any hamelona ao anatsika indray ny finoana velona amakivakytsika ny taona ombatsika hatrany eny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy jesosy kristy tompontsika amin'ny anaran'ny komity ny satrana ny filo raha rajary tsy alolonarivo sady talen'ny safa efjekm raha teo ny tale rarso ny farafanja mpitandrina dia misaotra nao pastera ray aman-dreny brao sy ny tompon'andraikitra rehetra tsy na ampahafantarina antsika ihany fa matoa nambaran'ny pastera tao anatin'ny atoriteny tao nambarany tsara tamin'izay fa tao amin'ny arsiva ao anatin'ny boky ny baiboly tia ny fitantara famonjena matoa ty tonga eto dia noho ny arsiva nisy ny arsiva na ny codex sinaiticus nisy ny arsiva na ny codex vaticanus avy any amin'ireny toerana samy fiaratany reny nakana reo ataontsika angona avy amin'ny tenin'andriamanitra nampitorainy tamin'ny alalan'ny tsindromandry ny reo mpanompony kaoka isika anohana izany asan'ny arsiva izany ihany koa tsara mpahafantarina antsika ihany koa fa ao anatin'ny ifitoerana anankiray endraketanay ao amin'ny universitény raveljaune ao amin'ny fitoeran'ny tantara raisam-bolotsaina centre for intercultural history na histoire centre d'histoire interculturelle dia anisan'ny taranja ampianarinao ny archivistique zay tanterahan'ny talen'ny arsiva pirenena raha matoa andremy amina sylvie mpiara-miasa aminay ao anatin'izany zay ny tanana ny mpikaroka rehetra mpahay tantara rehetra mba hikazy ny tantara hikazy ny arsiva mba hatonga atsika ho mpikaroka ihany koa ame ho an'ny taranaka ny tahiry samihafa avy amin'ny tony baiboly tony avy amin'ny arsiva tony ary indrindraindrindra ny tantara ny fiangonana zay ankalazayntsika tantarany mpanompon'andriamanitra zay hoentsika mbavaka ihany koa amin'ny lalan'ny arsiva no anatanterana zany ka dia manateny zahay fanohana ny arsiva sy ny tranombakoka efjekm faravohitra satria mifanilo rahateo koa moa ny akan'ny martiora zay anatanteranay ny fampianarana amin'ny alanany fitoeran'ny tantara iraisam-bolotsaina irahana amin'ireo mpampianatra avy eto amintsika tahaka ny professeur lucile arabiarmanana tahaka ny professeur arivo manatsolava ary tahaka ny professeur razanadrogoto lucien ihany koa tamin'ny fotoanandro reo mpampianatra samihafa ka dia manateny zahay fa hitondram-bavaka ny arsiva ianareo ary anoana ny arsiva ho an'andriamanitra ny voninahitra misaotra pastera misaotra atsika brao misaotra anareo fiangonana manontolo ho an'andriamanitra ny voninahitra Ni finuna, ni
Veterana Simura Demonstrados Protocolo Lecatunata Petoma Lampaisi Mumbana Mula Lavini Marana Hasa Lutunja Edifa Zipila Vina Lavana Kaligami Suvrina Abaravo Famiasi Ninju Efanosare Efatugani Mahana Isila Zabanare Raisomba ho tanteraka aminareo ny tsodrano atolotra amin'ny anaran'ny tompo. Andriamanitra ny fiadanana izay nitondra an Jesosy tompontsika mpiandro indro lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny fanekena mandrakizay, izay ny hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony, ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahany eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Milangera Canefu Tezzaruvi Famia Fipa Lahitasu Srata Feta Ianau Isia Zabanare Nyazikichuka Ulau Tapigayana Vini Marana Hasa Lutunja Edifa Zipila Vina Lavana Kaligami Sufina Ambaravo Famiasi Ninju Efanosare Efatungani Matana Isila Zabanare Ho an'Andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.